dimy taona tamin'ity volana desambra ity no nanokafanay ny farafaranay ho an'ireo mpanjifanay. Dimy taona tao anatin'izay dimy taona izay niezaka hatrany sy taritay misahana tsara ny vokatra izay omen'ny mpanjifany sy ny tolotra. Raha ohatra ka tamin'ny voalohany saina teo amin'ny 30 teo no nomenay an'ny mpanjifa, amin'izao izy efa mahatratra 20 ao anatin'izany hoe fa dimy taona nosokafan'ny tranonay zany ho an'ny mpanjifa dia anao hetsika izahay voalohany angamba ity efa nanao ihany izahay herinandro vitsivitsy lasa izay promotion ho an'ny krismasy. Fa ho an'ity volana desambra ity dia hafa mihitsy satria faly izahay mbola eto dimy taona aty aoriana. Dia ny vidin'ny décodeur zany ho fanamarihana izay dimy taona izay Antananarivo dia 10,000 ariary. Izay 10,000 ariary izay dia efa miaraka amin'ny abonnement ray volana amin'ilay 44,000 ariary efa miaraka amin'ny antenne efa miaraka amin'ny câble. Dia ho an'ny manerana ny nosy kosa dia mbola tsy nanao ohatry mihitsy izahay 60,000 ariary kit 60,000 ariary izay efa miaraka amin'ny kit satellite ray manontolo efa miaraka amin'ny abonnement 44,000 ariary ary efa miaraka amin'ny installation. Tsy nijanona teo ihany anefa nitolotra satria StarTimes koa dia manana ny écran plat na ny TV ireny. Raha ohatra izy ka atao anatin'ny 2 volana izahay efa napidina ny vidin'izany. Amin'ity izay dia mbola napidina bebe kokoa hatrany ny vidin'izany télé izany satria ny téléviseur 32 pouces izao dia 500,000 ariary ary ny 43 pouces kosa dia 900,000 ariary. Tsy adinona ihany koa nefa ireo izay efa nanjifanay satria raha ohatra izy ka eo amin'ny bouquet basique na smart ka efa ando abonnement 2 volana dia mahazo mijery ilay tolotra amin'ny bouquet amboniny. Raha ohatra kosa izy ka efa super na ko classique dia manao réabonnement 2 volana dia mahazo 10 andro maimaimpoana.